Vokatra avy ato amin'ny faritany Antananarivo avokoa ny 700 birao fandatsaham-bato mahery ny 930 izay efa navoaka ny CENI hatramin'ny tolakandro teo raha ny tatitra voaray teny amin'ny Foibe. Ireo vokatra ireo izay nalefa ny SRMV ka vita mialoha. Tsy mitombina araka izany hoy ny CENI ny filazana fa mitongilana ny fomba fiasany. Ny CENI tsy mijery mihitsy ny hoe iza ny maresy na iza ny resy amin'ny fitretena ny resultat. Fa izay tonga eo zany dia traité ny CENI. Zay no mahatonga anay mametraka karazana ataoko hoe salanisa mahakasika ny resultat avy eto amin'ny faritany Antananarivo sy avy any amin'ny faritany dimy hafa zany. Miankina tanteraka amin'ny fahatongavan'ny vokatra avy amin'ny SRMV ny faharetany famoahany CENI ny voka-pifidianana vonjimaika. Azo eritreretina nefa ho iatrany ny fanazavana ny voany izany mialoha ny fotoana voatondro ny lalàna. Hitantsika zao tamin'ny premier tour iny dia teo amin'ny raha ohatra ka tokony 12 andro teo no nanaovan'ny CENI ny traitement de résultat dia vita tao anatin'ny 10 andro teo zany le izy tao anatin'izay ny SRMV sy taty amin'ny Foibe. Ny ezaka ho ataon'ny CENI amin'izao zany dia mba hitovitovy tahaka an'izay ny rythme ahafahan'ny CENI mamoaka ny résultat provisoire. Raha tsy aivina, tokony vokatra amin'ny voalohan'ny volana janoary izao ny voka-pifidianana vonjimaika avy eo anivon'ny CENI farafahatarany. Ny fiandrasana ampitoniana izany vokatra izany no tokony ho ao an-tsainy rehetra treto ho fitandrona ny tombotsoan'ny vahoaka ho iatrany ny CENI.